ho fanentanana ny vahoaka amin'ny zavatra atao mahakasika ny programa ny fanjakana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalema. Raha anatsikatritsika mbola nanao fampielezan-kevitra ny filoham-pirenena dia tsy nitsahatra ny nanambara ampabe maso fa dia manana tetikady manokana izy hoentina iadina manokana amin'ny halatromby, tsy inona fa ny fametrahana n'le atao hoe puce électronique izay hanarahana ny fihetsiky sy ny dian'ny omby, fivezevezen'ny omby ato anatin'ny tanin'ny Madagasikara. Tany Atsiroano Mandidy no nanaovana ny hetsika fanaingana voalohany na ny lancement voalohany natao ho an'izay faritra zay. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa dia aty amin'ny faritra Anôsy, aty atsimo, no hanaovana ny hetsika fanaingana na ny lancement andian'ny faharoa, izay ho atao amin'ny 24 juillet zao, 24 volana Jolay. Fa itindra mitorakitsy antsika dia tena hanentana. Izay no antony tsy maintsy idinana any amin'ilay commune hanaovana an'ilay lancement zay tokoa saika adino any amin'ny commune ny Ankaramena zany no voasafidy hanaovana an'izay hetsika fanaingana voalohany zay atao anatin'ny faritra Anôsy. Fa ny ekipa avy ato amin'ny faritra, ny avy ao amin'ny préfecture, ny avy ato amin'ny FADD-paritry, ny Fambolena, Fiompiana ary Jono, mba hanazava mialoha amin'ny vahoaka sy handrindra hoe ahoana ny fomba hanatanterahitsika raha izay ary ny fepetra fototra tsy maintsy aingana hoe omby ray ao anatin'ny omby 50 ihany no asinan'le puce, dia ahoana ny handaminana azy miaraka amin'ireo mpiompy any Ankaramena any. Fivoriana amin'ny sabotsy, fivoriana fanomanana ny atrehitsika ny datin'ny fa 24 volana Jolay, daty hanaovantsika ny hetsika fanaingana ara-panjakana voalohany atao anatin'ny faritra Anôsy. Le formation izay atao mialohan'le daty fa 24 volana Jolay dia ireto avy ny olona handray anjara: ny mpitandro filaminana, ny délégué mpanjakana, dia ireo dokoteram-biby isan-tsokajy. Satria ireo zany no hikirakira an'izay zavatra nolazainao teo zay, dia tsy maintsy misy karazana connexion zany aminao ordinateur le izy, le zavatra koa natao ho an'ny fiarovana manokana amin'ny halatromby, iadina manokana amin'ny halatromby. Dia ny dikan'izay, ohatra ny halatromby rehetrarehetra ihany misy ny alerte, rehefa alerte zany gendarme, zay mahatonga hoe ny gendarme dia ao anatin'le manao an'le fiofanana. Alerte ny gendarme, alerte ohatra ny délégué mpanjakana, dia tonga amin'izay mijery an'le connexion. Fa tsy hoe tsy manana ordinateur ny olona any ambanivohitra any dia tsy efficace le puce, tsy voatery ho izay, fa misy ny mitazona an'izay zavatra zay. Fa io raha mbola ato anatin'ny tanin'ny Madagasikara zany dia tsy maintsy hita ao anatin'le fifandraisan'le puce sy le ordinateur ho ampiasaina. Fanentanana manokana ho antsika mpiompy, satria maro ny mpahay milaza, maro ihany koa ny mety ho mpanatsatso, ny amin'ny mety hametrahana, ny mety ho voka-dratsin'ilay puce. Mety hisy ny ilaza fa tsy mety io fa mamparary am'omby, mahafaty omby. Tsy marina izany, fa raha ny tena zava-misy no resahana dia hatramin'ny nanaovana n'ilay lancement voalohany tany Atsiroano Mandidy ka hatramin'izao tsika miresaky izao dia mbola tsy nisy fitarainana na iray amin'ireo omby nasinan'io puce io tany amin'iny faritry Atsiroano Mandidy. Ary ny teknisianina nanao an'io puce io dia teknisianina malagasy, mahafantatra tsara ny fahasalaman'ny omby tezain'ny malagasy, ary efa nanao andrana maro amin'ny fametrahana an'io puce io, fa tsy misy fiantraika ny ratsy ho an'ny omby ny fampiasana an'io puce io. Vao may ara-mahasalama an'le omby
satria ny anatiny any no asinan'le PUCE salama tsara ny omby miankina amin'ny sakafony zany no mampitombo azy sy ny tsy mampitombo azy fa ny PUCE dia tsy mitondra voka-dratsy ho an'ny ombitsika fa vomaika mahasalama azy ary ahafantarana ny fivezivezeny raha mbola atao anatin'ny tanin'ny Madagasikara koa manentana antsika rehetra mpiompy indrindraindrindra amin'io datin'io faha 24 Jolay io ho tonga ao amin'ny commune ny Ankaramena izay akaikikaikin'io commune io mba ahafahantsika miaraka manao an'izay hetsika iarahana ho fanaingatsika ny fametahana an'izay PUCE zay atao anatin'ny faritra Anôsy ho fahombiaza ny ady ataon'ny fanjakana ataotsika rehetra amin'ity halatromby aty amin'ny faritra misy atsika ity.